Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopototry ny fahita lavitra am'ty androany ity. Ary mbola fifaliana lehibe ho ahy ihany koa ny hitondra ny afatra ho anareo androany. Misy matoky aho fa amin'ny alala zao afatra entiko ho anareo zao dia isy famonjena magaga hoy aho ho ataon'Andriamanitra eo aminareo zay mino ary mangetaheta ny atsapa izany am'ty androany ity. Zao matsy tena mahamonjy arabaky teny io Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany zay ambara amin'ny Baiboly hoe Andriamanitra rainy Jesosy Kristy io. Ary tsy takatra sain'ny olona mihitsy ny famonjena ataony. Tena arabaky teny zay tsy takatra sain'ny olona mihitsy ny famonjena zay ataony. Ary ambonin'izany dia mampiasa ny toriteny ataon'ny mpanompony izy ho famonjena olona. Zay mahatonga amin'ny teny hoe amin'ny alalan'izao afatra entiko zao dia isy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anao raha mino sy miandrandra an'izany fahasoavana izany ianao. Ino hoe angety fijorana vavolombelona tantaraiko aminareo ity zay nataona mpanompon'Andriamanitra anankiray tam'izany fotoana zany. Hoy izy ao amin'ny Salamo fa 9:1 ka hatramin'ny 7. Eno tsara keny voasoratra. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. 2. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra. Na 3. Na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjana ka miororo tendrombohitra noho ny fisafokany. Ny joro vavolombelona mihitsy ty mpanompon'Andriamanitra anankiray ity fa io Andriamanitra zay vavahana io dia tena tsapany hoe aro sy fiarovana ho azy teo amin'ny fiainany, teo amin'ny androm-piainany rehetra. Ary zao ihany koa tsapany mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Zany hoe mitsapa zany dia tsy sarotra hita io Andriamanitra io manoloana amin'ny fahoriana zay mitranga. De zao ny teniny avy eo, zany no antony tsy atahorantsika na inona mitranga na inona miseho satria efa fantany fa manana an'Andriamanitra velona zay mahavoavonjy azy izy. Ankoatr'izany dia mbola misy ihany koa mpanompon'Andriamanitra ray mijoro vavolombelona tahako zao. Toy zao ny teniny ao amin'ny Salamo 5:7. Salamo 5:7 ka ny 9:20 sy 20. Eno ianke voasoratra. Jehova dia eo akaiky zay rehetra miantso azy, de zay rehetra miantso azy marina tokoa. 20. Anefa niry zay matahotra azy izy ary iaino ny fitarainany ka amonjy azy. Mbola mazava be ihany koa ny fijorana vavolombelona nataony hoe io Andriamanitra zay vavahana io dia eo akaiky zay miantso azy, de reo olona zay tena miantso azy marina tokoa. Ohatrany ty teny aho hoe misy zany karazany olona miantso an'Andriamanitra ihany fa tsy tena miantso an'Andriamanitra tokoa, tsy tena miantso azy amin'ny fony. Fa raha tena miantso an'Andriamanitra tokoa le olona miantso azy amin'ny fony de inoko fa zay tsapanyty olona ny joro vavolombelona ity no azo antoka fa ho tsapanao ihany koa. De zao zany ny teniko, eno tsara. Tsy misy fizahatavan'olona ao amin'Andriamanitra. Raha namonjy ny hafa izy araky ny fijorana vavolombelona natao le mpanompon'Andriamanitra teo, de azo antoka fa amonjy anao ihany koa izy. Ka dia averiko ndray zany le teny nataoko tery aloha hoe mino sy matoky aho fa amin'ny alalan'izao afatra entiko zao de isy famonjena lehibe,
isy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anao ho anareo zay mino ary mangetaheta ny andray an'izany fahasoavana lehibe zany. Mitena zany matsy aho satria ohatra izao taloha dia olombitsy ihany no nomen'Andriamanitra fanasitranana fa tsy ny olona rehetra zay narary akory fa tahorinany nanomezan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompo ho voomby teo ambony hazo fijaliana. Averiko indray hoe tahorinany nanomezan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompo zay voomby teo ambony hazo fijaliana dia nanasitrana olona marobe izy. Taloha zao dia olombitsy tamin'ireo olona nanana olana ihany no novojen'Andriamanitra fa tahorinany nanomezan'Andriamanitra ray any Jesosy Kristy tompo dia olona marobe mihitsy no novonjeny. Mino fa efa nampidirin'Andriamanitra ao anatin'ny lisitry olona ho vonjena tokoa ianao, tena vonjena amin'ny fomba magaga amin'ity androany ity. Ary tsy vitan'izany fa Jesosy Kristy mihitsy zay ny nanomezan'Andriamanitra azy ho antsika zanak'olombelona. Izy mihitsy no nataon'Andriamanitra lalana ahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra eo amin'ny fiainatsika mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy atsika manoloana ny zavatra mafy rehetra, manoloana ny zavatra ratsy rehetra zay efa nitranga teo amin'ny fiainatsika. Tiako ambara zany de zao, tsy sarotra tompoko ny azahoana famonjena magaga avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, tena tsy sarotra fa Jesosy no lalana. Jesosy tena no efa ntena zany Jaona 7:21 zao no lalana hoy izy, tsy misy makany amin'ray raha tsy amin'ny alalako. Ary efa nteny ihany koa Jesosy hoe Maty 2:20 mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana. Noho izany voalohany de miantso anao aho, ny ino fa tena tianao Andriamanitra, tianao tamin'ny alalany Jesosy Kristy tompo izy. Ny ino ihany koa fa sitrak'Andriamanitra ny hamonjy anao, ny hamonjy anareo manoloana ny olana, manoloana ny aretina, manoloana ny zavatra hafa zay manjo anareo. Faharoa, ekeo Jesosy fa izy no lalana tsara hitokana, lalana tsara, lalana tokana ahafahan'Andriamanitra miasa sy mamonjy anao, miasa sy mamonjy anareo ka ome toerana ao anatinao izy amin'ity androandroany ity. Asureo ny fanananao an Jesosy mitoetra ao anatinao ary velona ao anatinao. Fatelo, mialamy ny ratsy rehetra, mialamy ireo zavatra ratsy efa nataonao teo aloha mba tsy voasakana ny fitrasan'Andriamanitra ny hamonjy anao amin'ny fomba magaga amin'ity androany ity. Ataovy zava-dehibe aminao ireo zavatra anankitelo nambarako ireo. De zao aloha tsy mbola mifarana akory ny fampianarana etiko anareo fa toy ny fampidirana ihany zay nambarako zay, fa rehefa avy eo hiditra amin'ilay tena afatra avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra ho anareo ao. Noho zany hivavaka ho anareo aloha ao mba amindra fo aminareo ny tompo, tena hoe amindra fo satria mila zay famindram-pon'Andriamanitra zay ny olona mba tsy hisy hevitra mampisaraka an'le olona amin'Andriamanitra, mba ho raisin'Andriamanitra tanana ihany koa ny fiainanao amin'ity androandroany ity. Ka ireo zavatra nambarako be dehibe taminao reo hoe hisy famonjena magaga ho ataon'Andriamanitra ho anao ho anareo amin'ity androandroany ity, de mba tsy zavatra eny ny sofinao fotsiny na hoe fampahirezana nomenanao fotsiny fa mba ho tsapanao vaingana mihitsy. Ka dia aondreny lohanao fa hivavaka isika, ary akoatran'izany moa dia hivavaka ho an'izao afatra entiko zao ny tenako. Aondreny lohantsika zany. Tompo Andriamanitra tsy tofo, tompon'izao rehetra zao ianao. Isaorana ny anao Andriamanitra zay fa nitianay tamin'ny fitiavana lehibe indrindra ka nomenao anay ny zanako lahy hitokana mba ho famonjenanay manoloana ny sarotra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainanay. Ko dia mamindra fo amin'ny tsiraray avy ianao, ary apetraka eo am-pelatananao Andriamanitra ihany koa ny mpanomponao zay hitondra ny afatra androany, ny ositra mahery avy any an-danitra ane hoe ho aminy
ary ho tonga any amy tsiraray avy ihany koa ny ny famanginao amin'ny alalan'izao afatra entiko zao. Saotra tompo amin'ny anaran' Jesosy, amen. Eny ary tompoko, iroso am'le tena afatra voatokana ho anao, ho anareo aho androany. Sokafa ny baibolinao ao amin'ny Jauna, zay ny vakitsika. Jauna 3:12 de toy zao ny voalaza eo amin'ny 5:20 sy 4:20 amin'ny anaran' Jesosy no amakitika le afatra. Ho Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, zay mino aho na de maty aza dia ho velona indray. 9:20 zay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay, mino zany va ianao. Mazava be mihitsy ry havana ny teny nataony Jesosy, mazava be. Voalazana fa izy no fananganana ny maty, izy no mpanome fiainana. Tena marina be mihitsy zany ry havana, ary voaporofo ao anaty ty baiboly ity, ary voaporofo ihany koa to anatin'izay taona maro nanaovako ny asin'Andriamanitra izay. Ka ny tiany ambara aminao, tiany ambara aminareo zay mandray aminy ty androandroany ity de izao: zay rehetra mino azy fa izany tokoa izy, zay rehetra mino azy fa izany tokoa izy de izao, na dia maty azy izany olony zany dia afaka ny ovelominy indray raha ohatra ka ilaina. Na dia maty azy zany olony zany de afaka ny ovelominy indray raha ohatra ka ilaina. Manamarina izany reto tantarako aminareo reto. Ato amin'ny Jauna 3:20 15:40 dia ahitantsika tantara tahako zao: maty Lazarosy, anabaviny Marta sy Maria. Maty Lazarosy, anabaviny Marta sy Maria, zay marina ihany koa fa tena sakaizan'i Jesosy izy ireo. Tamin'ny fotoana naharariny ty lehilahy ity, tsy tao atoerana Jesosy fa nanao mission. Efa de maty izy, tombotra ny razana, mbola tsy tonga ihany koa Jesosy fa mbola nanao mission. Efa voalevina efatrandro tateoriana Lazarosy, zay vo tonga tao an-tanàna Jesosy. De odiany koa ny tantara, de rehefa niresaka tamin'ny anabaviny maty Jesosy de nanapa-kevitra hoe aiza moa ny nandevenareo azy fa nde hoany isika. De rosony ty nakany am'ilay fasana nandevenana any Lazarosy ny tombo Jesosy niaraka tamin'ny anabaviny maty ary niaraka tamin'ny olona manodidina tao am'le tanàna. De ina nitranga zavatra tsy noetreretina, zavatra tsy napozy ny olona iseho no nitranga no niseho. Satria ho Jesosy tamin'ny olona rehetra teo esoriny vato, tsy hain'ny olona mihitsy hoe inona reny tiany Jesosy atongavana eny am'izany, fa ho Jesosy esoriny vato, lay varavaram-pasina zany io. De nanda Marta anabaviny maty, tsy mety intsony ho izy, tsy azo atao intsony ho izy, efarana zay ny efa nandevenana azy, efa maimbo izy zao, efa vaky zay ny kibony, sy ny sisa sy ny sisa. De ho Jesosy: Marta, tsy voalazako va fa raha ino anao de ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. De tsy azo ny Marta onona mihitsy hoe inona moa zany ny zavatra ho ataony Jesosy tamin'io fotoana io natokan'i Jesosy hoe esoriny vato, ary natokan'i Jesosy ny teny hoe tsy voalazako fa raha ino anao de ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Tsy azo ny onona mihitsy, tsy fantany mihitsy, fa tena surprise tamin'ny olona rehetra nanalika teo ny zavatra ho akasain'i Jesosy ho atao. De fara moa dia nesorina ihany ny vato, satria Jesosy no efa niteny. Rehefa niala le vato, le varavaram-pasana, de ho Jesosy: ry Lazarosy, mivo atao ianao. Gaga ny olona, fa nivoaka atao tokoa le maty, ary tsy hoe olona maty, mbola maty nivoaka atao, fa olona velona, olona tsy misy sopaty, ary olona salama tsara toy ny olona rehetra salama ireny. Gaga ny olona, talanjona ny olona, tsy mbola nisy fisehoan-javatra tahako zao teto amy ty tanàna ity hatram'izay. Tena gaga sy talanjona ny olona. Ry havanao,
zany tantara zany de manambara fa marina be ny teny Jesosy hoe izao no fananganana ny maty, ka zay maty, zay mino ka maty dia ho velona indray. Ary zao no mpanome fiainana. Ohatra anankiray ihany ko ity ato amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 7 de tantaran'ny tenin'Andriamanitra fa maty le vehivavy anankiray atao hoe Dorcas na hoe Tabita ory zareo. Mpino kristianina io vehivavy io, tena alahelo be mihitsy ny olona atao am'le tanàna, indrindra fa reo olona zay noasoavina le tena nalahelo be. De tam'izay fotoana zay indrindra no tonga tao amin'io tanàna nisan'io razana io Jesosy, ny mpianatry Jesosy Petera sy reo namana. De rehefa tonga tao dia nandroso tao am'ilay efitrano nisan'le razana ry zareo. De ina nataon'ny Petera tam'izay fotoana zay? Nivavaka nametra tanana tamin'io vehivavy zay maty io izy, mba ho velona io vehivavy io. De akory ny zava-magaga ry afanao, fa rehefa nataon'ny Petera zay hetsika zay de velona tokoa le vehivavy, ary dia natolotry Petera teo anatrehan'ny olona rehetra. Gaga ny olona, talanjona ny olona, tsy mbola nisy fihetsehon-javatra tahaka zao tompoko teto am'ty tanàna ity, hoe olona no nivavaka ho an'ny olona efa maty kanefa dia velona indray izy. Ovakitsika ny tantara iny toy zao voasoratra Asin'ny Apôstôly toko 7 andiny 9:30 andiny 7:30 hatreo manomboka eo vakina. De ntsaka Petera ka nandeha niaraka taminy, ary notonga izy de nientiny tany an-trano ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba zay nozairin'ny Dorcas fony favelony. Ary navoaka Petera avokoa izy rehetra de nandohalika izy, eno tsara, de nandohalika Petera ka nivavaka, de nandohalika Petera ka nivavaka, ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry Tabita mitsangana. Dia nahirany masony, ary nahita amin'ny Petera izy de niarina, ary Petera nanotana anazy ka nanangana azy, ary efa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy de nanolotra azy velona. Ary dia fantatra erany jopa izany ka maro no nino ny tompo, ary Petera nitoetr'andro maromaro tany jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra. Ry afanao, tena vo marina ny tena nataon'i Jesosy hoe izy no fanganana maty sy fiainana, ka zay rehetra mino azy na dia maty azy dia ho velona indray. Fa ity misy zavatra anankiray mampahery tena mampahery ary zaraiko aminareo rehetra zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao. Tsy ny olona efa maty ihany akory no azon'i Jesosy velomina, arak'ilay notantaraiko taminareo teo hoe maty Lazarosy de novelomin'i Jesosy indray izy, maty Tabita na Dorcas dia novelomin'i Jesosy tamin'ny alalany vavaka nataon'ny Petera izy. De zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy ny olona maty ihany akory no azon'i Jesosy velomina tahaka zany, fa azo velomina daholo ny zavatra rehetra efa maty na inona na inona. Azon'i Jesosy velomina daholo zany. Ohatra, mila mialoman'Andriamanitra ny tanànan'i Jeriko zay voalaza hoe nisy ozona mpitondra fahafatesana tao. Ny fisehon'ilay fahafatesana tao amin'ny tanànan'i Jeriko de tahako zao. Filazan'ny Baiboly moa de hoe tsy nahavaninanaka ny tanàna. Le rano sotronin'ny olona tao amin'le tanànan'i Jeriko mihitsy no tsapan'ny olona hoe misy fahafatesana, misy tsy vavan'olona nanaka. Sarotra amin'ny olona ny mazaza, sarotra amin'ny olona ny miteraka, ary sarotra amin'ny olona ny mamelona le zaza. Fa ankoatra zany ihany koa dia nisy fahafatesana hatramin'ireo asa fivelomana, na asa fambolena io, na asa fiompiana io. Ary tsy ny tompo tany ihany no niaran'izany fahafatesana zany tao amin'ny tanàna Jeriko fa hatramin'ireo mpiavy, hatramin'ireo vahiny. De amataonany
no nisehon'zay fahafatesana zay a tao amin'ny tanàna Jeriko. Ary niezaka be mihitsy ny olona nitady vahaolana fa tsy nahita mihitsy izy. Fa izao tena zavamagaga, tena tsy sakatra saina, no velomin'Andriamanitra ny tanàna tamin'ny alalan'ny vavaka nataon'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra. No velomin'Andriamanitra ny tanàna. Zay no antony mahatonga miteny aminareo androany hoe tsy ny olona efa maty any akory no azon'Andriamanitra velominy, arak'ilay tantara no tantarako taminareo teo. Azon'Andriamanitra anaovana surprise, satria ho an'ny Lazarosy dia surprise tamin'ny olona rehetrarehetra mihitsy hoe mbola hitan'ny Lazarosy velona indray, hoe hiaraka iriry aminy. Ho an'ny olona tamin'ny andron'ireo apôstôly dia surprise tamin'ny olona mihitsy ny hoe mbola hitan'ny Tabita na Dorcas mbola ho velona indray, hiara onina aminy, hiara iriry aminy. De androany akeo zao dia milaza aminao aho fa tsy ny olona efa maty any ho eo no azon'Andriamanitra velomina indray, fa hatramin'ireo zavatra zay hitsabanao hoe maty teo amin'ny fiainanao. De ohatra am'izany zao tanàna Jeriko, amahataona no sy ny fahafatesana tao na very fanambola velona ny olona, fa tao anatin'ny fotoan'andro anankiray tsy sapozina tamin'ny alalan'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra dia velona indray ny tanàna Jeriko. Andao angambany ovakitsika ny voasoratra mikasika ny am'izay. Inao tsara ke voasoratra hoe mpanjaka faharoa toko faharoa andiny fahafolo andiny fahasivy amby folo. Aromponina tao am'izany tanàna zany tamin'ny Elisa. Masina ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, arak'izao hitanao zao fa saingy ratsy rano. Ary ny tany tsy mampahavanonanaka. De hoy izy, hitondray sirao, ka hitondray lovia vaovao ka asio sira ao anatiny. De nety tany aminy zany. Ary nivoaka nakany am'ilay niandohan'ny rano izy, dia nanipy-sira tao ka nanao hoe zao lasain'i Jehova, efa natsara ity rano ity ao, tsy misy fahafatesana na tsy fahavanona anaka intsony iseho eto. Andiny faharoapolo. Ka dia tsara ny rano mandraka androany araky ny teny nataony Elisa. Riavana, ivavaka ho anao ao, ivavaka ho anao ao, ivavaka ho anareo rehetra zay mahatsapa fa misy fiainana efa maty eo aminao. Ary ao anatin'ny vavaka ataoko dia ampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy ao, satria ny anaran'i Jesosy Kristy dia anarana misy fahefana. Manaiky ny anaran'i Jesosy Kristy ny demonia rehetra, ambony noho ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny fanapahana rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny zavatra rehetra dia natao anaiky ny anaran'i Jesosy Kristy, ka ampiasa zany anarany zany aho ho famelomako zay zavatra rehetra efa maty teo aminao manokana, na teo amin'ny fiainanao, na teo amin'izay zavatra nataonao. Ka ny fantaniana petrako dia zao tompoko, misy tova na ampany amin'ny tenanao ve tsapanao fa efa ho faty na efa maty mihitsy, toy ny hoe misy kansera eo aminao. Zay zany tsapanao, ka ny aretina kansera aretina sarotra sotranina, aretina namana to hoe mahafaty, misy an'izay ve eo aminao? Sa ny asa fivelomanao mihitsy zany ve no tsapanao fa efa maty, ary efa ela no maty, tsy velona intsony, ary tsy velona intsony mandraky ty ny androany. Sa inona zavatra efa maty teo amin'ny fiainanao na teo amin'izay zavatra nataonao? De hoy ao aminao androany, aza kevy tahaka ny teo alohantsony ianao, fa mitraka, manana finoana, manana fanantenana, fa ary velono ny fanantenana ao anatinao, ny etaeta ao anatinao, ny ahita fiainana surprise, satria ho velona indray io zavatra efa maty teo aminao io. Satria araky nambarako teo, afaka mamelona ny efa maty ny tompandriamanitra. Tsy ny tenatsika olombelona zay efa maty any no azo velomina araky ny tantaraiko teo, fa ny zavatra rehetra mikasika any amitsika, mikasika any amin'ny zavatra ataontsika, dia azon'Andriamanitra velomina daholo. Tena raiso fampaharezona ho anao mihitsy, ary ampitombo finonao reo ohatra velona efa nambarako teo.
tahakany hoe lazarosy efa maty efa maty ary efa nalevina nandrisiny efatrandro kanefa dia novelominy jesosy ndray. Dorkasy zay efa maty ary efa nakivy ny mpitondra tena rehetra tam'izany fotoana zany kanefa novelomin'Andriamanitra indray tamin'ny alalan'ny vavaka nataony Petera. Ary ny tanàna Jeriko zay efa nitantarako taminao teo, tanàna efa niaran'ny fahafatesana nandrisin'ny taona maro kanefa dia velona somatsara tamin'ny alalan'ny vavaka nataony Elisa. Ijoro vavolombelona aminareo aho tamin'ity herinandro ity zao dia tafiresaka tamiko ny olona anankiray de manambola manolona izy efa tsy nantenana ho azy ntsony zany volo zany satria efa 20 taona hoy izy io volana io tany manolona ary efa tsy nieritreritra ny am'izany intsony zay fa efa noheveriny takany efa maty kanjozy izy tahorina le vavaka nataonao, tahorina le teny nataonao pastera kaseny amin'ny famelomana ny maty, tahorina an'iny de niantso any telefony le olona fa omena anay le vola ary nomeny seky izahay akana an'le vola. Ry havano tsy hitanao tena zava-magaga sy zavatra mahatalanjo ve za namany efa maty efa tsy nantenany intsony efa tsy ho azo intsony 20 taona kanefa tahorina vavaka nataoko, tahorina na teny nataoko fa ho velomina ny maty rehetra eo amin'ny fiainan'le olona de anisana indray fahasoavana io olona io. Omena ny tompany ny tera sy ny aja ary ny voninahitra. Ny tiako ambara zany de zao, raha mino anao fa Jesosy no fananganana maty sy mpanome fiainana de ho velona avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo aminao, teo am'izay zavatra nataonao na inona zay nataon'Andriamanitra fahiny tamin'ny androny ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny testamenta vaovao, tamin'ny androndreo apôstôly dia azon'Andriamanitra atao ho anao ihany koa am'izao vaninandro misy antsika izao. Averiko fakina lay tenin'Andriamanitra jaona toko 1:10 zao ny voasoratra. Averiko fakina lay teny 5:20 sy 4:20. Izao no fananganana maty sy fiainana zay mino ady na de maty azy teo velona indray azy rehetra velona ka mino a de tsy ho faty mandrakizay. Mbola mazava be ihany koa ny teny nataony Jesosy zay mino a na de maty azy teo velona indray ary zay rehetra velona ka mino a de tsy ho faty mandrakizay. Ny tinambara ihany koa de zao tsy resaka aminareo ny na nazava aminareo kaseny amin'ny fanahy de le fanahy voavonjy ao fampianarana manokany amin'iny fa ny resako aminareo de ty raha velona tsara ny asa fivelomanao sy zavatra ataonao ankehitriny, raha misy fitaina sy fanambinana ny fiainanao hatram'izao de mbola hivavaka ho anao ao mba tsy ho faty mihitsy zany asa fivelomanao zany, hivavaka ho anao ihany koa ao mba tsy hanakery amelanao sy ny ankonanao ny asany devoly sy ny famosaviana ary ambony zany de hitsodrananao ao mba ho fiainana mamy sy tsara ny fiainanao am'izao fahavelomanao zao ka velona mandrakariva ny fiainanao sy ny zavatra ataonao. No zany aoko vonina andray tsara andray fahasoavany ianao am'ty androandroany ity. Raha afaka mandoalika anao de mandoly mihitsy fa tena mety be zany ry havanao, tena mety be. De fanampin'izay fa milo ny vavako a de hoy aho hoe raha mety aminao, mety aminareo a de tongava mihitsy nareo mamonjy zay fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tongava io voalaza io a ny fandaharam-potoana na tongava ihany koa miona aminay fa vonony izay andray anao, vonony izay ampahiranao, vonony izay hivavako anao, vonony izay anao foana fahafatesana zay nisy teo aminao, nisy tamin'ireo zavatra nataonao, ary vonony izay hitsodrany fiainanao raha matsampy anao hoe velona tsara ny zavatra ataonao, misy fitahina, misy fanambinana mba tsy anakery ny asan'ny devoly, mba tsy anakery ihany koa ny famosaviana satria zavatra mety hitranga daholo zany satria tsy haintsika nitranga rapitso. Amindra foantsika rehetra ny Andriamanitra, zao no androm-pamonjena, zao ny androm-pakasitrahana matoky fa hiasa ny tompo. Aondry alohanao fa hivavaka tsika, napetrao ny fonao tananao, mandoly raha mety ho ao, hivavaka tsika tompoko.
Andriamanitro, misaotra noho ny fahasoavanao lehibe sy ny famindraponao ka afaka nanambara ny teninao atamin'ity androandroany ity. Ny teninao netiko teo dia herin'Andriamanitra amijeny anasitranana ary amelomana an'izay efa maty teo amin'ny fiainan'ny olona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, didiko ny fanafahafatesana mba hiala eo amin'ny tenan'ny olona. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Tonoko manokana anaran'i Jesosy ho fanafanany ny ara-fahafatesana ka velomiko indray zay rehetra fa maty teo amin'ny olona. Sitraniko ny marary, sitraniko ny asa fivelomana zay efa maty, sitraniko daholo ny fiainan'ny olona rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Ary zay rehetra matsapa fa velona, mety tsara ny ataony, tsofoko rano ho amin'ny fahasoavana mandrakariva izy. Ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ho arovana izy manoloana ny asana devoly sy ny famosaviany. Omenanao Andriamanitra tsy tony ny dera sy ny ajary ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovan'izany vavaka izany, misaotra Tompo. Halleloia. Amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mirary fahasoavana be ho anareo tenako androany. Ho velona ny fiainanareo ary zay velona dia tsy ho foaty mandrakizay ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra. Maheriza tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.